Ie, fa ny miarabantsika rehetra indray zao andro asabotsy zao. Ny tena moa zany dia tsy mitsatra miezaka manazava amin'ity resaka raharaham-pirenena ity izay tena lasa mampalahelo. Tena mampalahelo e. Mieritreritra zany aho hoe ny vahoaka Rivomamy no fidy an'i député. Ny députén'zareo iny. Izay ho samborina ho gadraina indray. Salama tsika, salama. Mieritreritra an'ilay vahoaka izay nifidy an'i député ny Rivomamy. Député iza moa ny anarany ity? Mba sorato kely eo ny anarany. Sorato kely eo ny anaran'ilay député fa adino kely izy teo. Mieritreritra ny vahoaka tena hoe tsy fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy zao. Zao zavatra miseho zao. Tena hoe fanaovana tsinitsinina. Fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy ray manontolo. Jereo nge ny vahoaka taritiny e. Jereo ny vahoaka hoetiny. Tena hoe reny vahoaka reny mihitsy zany ny ataon'io. Oui, député Antoine. Fanaovana tsinitsinina, fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy izay nifidy an'i député Antoine. I député Antoine olona niaraka nitolona tao, ny fanampy tao, mitady fanavoazana ihany koa, anisan'ny olona nitady fanavoazana. Dia mbola mitovy ohatry nanaovana an'ireo ankizy Gen Z. Izay rehetra olona nanampy tamin'ny tolona fangalana ny Rajoelina mikasika Jisorano. Ka hoe miezaka hitady ny marina, tsy tia andika lalàna, zay olona rehetra tia hanara-dalàna dia migadra avokoa na dia hoe olona niarany tolona zao aza. Izay zany dia efa porofo antsika hoe fitondrana tena tsisy ilana azy e. Fitondrana mangala baraka, fitondrana mpandika lalàna. Na ny tolona niaraka tao ianao ka hoe te hitady ny marina, tsy te handika lalàna anao zay, dia migadra anao. Hiteny an'zareo anao hoe aza manao an'izao fa aloha tsika hanara-dalàna, dia migadra anao zay. Manao tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy izay nifidy an'i député Antoine io fitondrana manjavozavo. Ho tapitra raha vao misy olo mirevolta io dia efa homany ny saina fa any am-pigadrana. Zay zany tokony hitsarantsika. Hoe aza variana mijery kolera re tompoko. Aza manao fanatisma be fahatany fa firenena ny jerena. Dia ho faly ve zany? Nareo amin'ny fotsy miangana nijery anaovan'ny zareo ny député io? Nalaina hatramin'ny immuniteny. Normal be ny ankizy Gen Z raha ho dessus. Jereo député nalaina ny immuniteny noho ny fijoroana marina. Tsy fanekena tsy fanaran-dalàna taon zareo dia migadra. Nasona ny immuniteny dia migadra. Ho gadraina. Fa dia isaorako anareo vahoaka ny rehetra ny Rivomamy. Ity fa tsy aferana Rivomamy tsony ity. Fa aferany Madagasikara ray manontolo satria dia ohatra n'io daholo izay azo ny olona ka manotra ny fandikan-dalàna taon zareo ao. Dia ohatra n'io azo an'io député io. Za tsy dia hoe mifanerasera be na hoe fanina hoe député na Rivomamy fidiny-bahoaka dia mamim-bahoaka dia iny zany. Non, fa le tena fandikan-dalàna izay ataon'io fitondrana manjavozavo an'le député mijoro amin'ny marina no mampalahelo. Ianao miaraka manongana président anankiray izany dia zay tokony hitovy hevitra anao. Fa raha misy anankiray kosa mijoro hoe aza mandika lalàna kosa fa alôny dia amin'ny lamina sitsiny dia ho gadrainao ve? Ho foana daholo ny député rehetra ao raha ohatra ka hijoro anohatra ny tsy fanaran-dalàna taon zareo. Fa za dia misaotra ny vahoaka ny Rivomamy mijoro. Mampiseho hoe matoa zay nampandany an'ity olona ty dia olona ilainay ity. Ka raha ny olona ilainay kosa dia ampidirinareo am-ponja na dia asonareo ny immuniteny dia ho toerinay hatramin'ny farany. Ary zay natao hoe mitsangana nareo fa mbola ho avy aminareo tsirairay avy io zavatra io raha ho tsy ho toerina raha ho jerena fotsiny.
tena gravy anie ao gravy izao zany ny azo olo mijoro amin'ny rariny rehetra mijoro amin'ny fahamarina rehetra hogadrainao daholo tsy ho ampy io fonja io de ty amin'ny tenareo tsy ho ampy io raha mbola reo mipetraka eo raha mbola zareo mipetraka eo tsy ho ampy io fonja io mbola firmoavy ranga de zao sahady zay teneniko hoe naharajoela tonga teo tsy nanao ohatran'io nefa de izy naonga ny rehetra iny satria non resaka jiro sy rano mitsangana atsika rehetra tsy ho ampy atsika io fa de sorako ny vahoaka ny arivo mamo aloha de tena tsy manaiky hatramin'ny farany satria tena manao tsisy fotony andreo le vahoaka mihitsy no tsy asiana dikany ny vahoaka ny fidy ny député Antoine tsy asiana dikany satria olona ny fidiny zareo ampidirina à prison noho ny fitsanganana tsy fanekena tsy fanaran-dalàna ataon'zareo mianakavy le vahoaka mihitsy ny tsy asiana fotony zay mihitsy tadiavana andravan'ireo assemblée nationale io ka jereo anke ataon'zareo de miara-manaiky tokoa za zany tena gaga ny reto député reto ianareo ve mba manana ny maizy anareo olo fidimbahoaka anareo de iaraka anao sinia iaraka anaiky amin'ny fanalana ny immunité-ny député Antoine noho ny fijoroan'ny député Antoine noho ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo de iny anareo daholo tena ianareo no tena olona tsisy ilana azy nareo député amin'ny assemblée nareo sa nareo mivadika amin'ny député Antoine tsisy manampy azy reo fa de niara nanaiky nareo ny fangalan'ny immunité-ny tena raha za manokana tena ravao de tsy mba misy na ray nareo député na assemblée nationale mba nitsanga ny joro niaro ny député Antoine noho ny tsy fanekeny député Antoine ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo de tsy mba nisy nijoro nareo député tena za tena miteny ny vahoaka ny fidy anareo hoe tsy izy reo io ny fidinareo tena tsy izy manaiky ny tsy fanaran-dalàna tsy mba misy nijoro ny député na ray ara hoe tsy mety ty zavatra atao ty manina ny asona ny immunité-ny raha ifanilso kosa ny anala ny immunité-ny normal be satria ifototra aminazy io satria izy olona voaheloka telo taona tranomaizina ka raha vao anao mijoro hitany fa mijoro amin'ny fahamarinana eo de tsy mety am'izay fa mila olona mandika lalàna ihany no miaraka aminazy mba hiarovany any tenany de reo olona mandika lalàna tokony migadra reo daholo zany mba miaro anazy satria raha vao mikitika an'ireo mifanilisoa de tenen'ireo hoe ianao ve mba hiteny ananatra anay anao madame ministre ianao nge olona tokony higadra any amponja koa de mijery daholo nareo député rehetra ao nefa de ahoana zany vis-à-vis nareo ny vahoaka ny fidy anareo amin'ny fanekenareo anio fangalana ny immunité-ny député Antoine io tena mety raha tena ravany io assemblée nationale io grave zavatra ataonareo ao fa za de tena mijorotsika vahoaka fa io iafara amitsika mihitsy io hotsipony zareo tsirairay zay olona manoatra ny io tsy fanaran-dalàna ataon'zareo io de ahodina am'izay le sain'le olona de avoaka ny sariny zavatra tiako tenenina koa avoaka ny sariny rajoelina am'izay inona moa zany nidirany rajoelina amin'ny député Antoine ampidirinareo amponja sy asorinareo ny immunité-ny aza anaovana diversion ny olona hoa le sariny rajoelina hoe voantso atao akety aty hoe convoqué rajoelina iny sariny rajoelina iny de tiako fantatranareo zay teneniko hoe tsisy dira rajoelina io zavatra manjoany Madagasikara io fa izy efa tsy ao iny sariny rajoelina iny jereo tsara miaraka amin'ny lehilahy maintimainty iny petraka amin'ny seza iny izy ny evitena tany Eswatini iny tamin'ny 27 avril jereo nge le sary afarany eo izy sy ny zanany daholo ny evite tany tamin'ny 27 avril de avadika an'zareo hoe voantso atao akety ary tena hoe manao diversion hafa tena hoe ampikorotanana ny sainy vahoaka mihitsy jerenareo tsara iny sariny rajoelina iny hoe convoqué amin'ny fitsarana aty tsy marina iny tamin'ny 27 avril iny no evite tany Eswatini zareo de ny zanany anisan'ny publieny iny jereo ny sariny zanany ambadika eo daholo am'le vitra eo ny sariny zanaka rajoelina de iny anaovana diversion tsy marina zany
fa te ankorotana sainy olo izy de rebrebe na ny olo am'izay tsy andinika an'ity mahazo any ity manjoan'ny député Antoine ty vitan'ireo manao diversion zavatra tsy marina vao miteny ny olona de mody hoe rajoelona foana ity hoa tsisy aferidirany rajoelona tsony fa nareo mianakavy ao tena mandika lalàna manao tsintsina lalàna manimba fiainan'olona zay mijoro marina manimba fiainan'ny GNZ anareo manimba fiainan'ny tanora nareo alefanao amponja daholo ny olona rehetra tena mampalahelo ny fomba fotom-pisainanareo de mieritreritra moa zany nareo hoe tena eo mandrakizay de tsy mahay zay hoe tsy mahay mandray lesona nareo firy ny olona teo niseho faran'izay mafy fa tafiala foana fanonganam-panjakana foana nahazo an'ireny de zay ny tsy andraisa mbola firy mois tsy mba heritaona rangaha nareo de efa io sahady anarana nareo mba hoe mba hoe mpanompon'Andriamanitra nareo raha ifaniry soa iny tena hoe nanara-dalàna iny fa mety ho adin'ny vahoaka hatramin'ny saziny gadrana iny telo taona io adin'ny vahoaka raha tena naraka lalàna faniry soa satria tsika malagasy mora malahelo tena miteny anao fa nisy soa fa io sazinao aponja telo taona io adin'ny malagasy rehetra io raha toka nanara-dalàna anao raha hoe fanavoazana tena izy fa mangorom-bola zay nataonareo mangory fananana de mieritreritra nareo hoe tsotratro ny aloka toronareo zao de matatesa nareo za tena miangavy an'ireo polisy reo miasa amin'ny aéroport reo mba anidy an'io territoire io raha tonga ny fotoanany aza velona ivoaka velona eo reo fa mieritreritra reo hoe tafavoaka moramora amin'ny zavatra ataony zareo mieritreritra nareo tavoaka moramora ngamba nareo amin'ny zavatra ataonareo io zay koa miresaka amin'ny olona rehetra ahitanareo tsara fa reo force reo fa hetsika reo de miteny anareo azay hetsika reo manana ny zakany koa nge reo olana ny anitra lalàna daholo reo fa ho hitanareo fa hivadika aminareo ary kely ny fotoana sisy kely ny fotoana fa tsy ny fanarahana zao tsy ohatran'izao le fanavoazana ny fanarahana non de ahitanareo le vahoaka mihitsy ny ataonareo tsisy fotony fa de ho tapitra aloha zany reo député reo so ary efa misy anarana député mandeha koa any fa ho aretena koa asorona koa ny immuniteny koa asorona fa de tapitra ny député n'Antananarivo aloha ny première liste député n'Antananarivo zay ny première liste fa de ahitanareo nge fa de izy de anarana député ivoaka ndray any tena hoe poteny zareo mihitsiny tsipony zareo tsirairay ny député n'Antananarivo zay ny zavatra misy eto le tsy fanaran-dalàna amin'ny mampiteny eto zay manao anaovaka aza ahodikodina anaovana diversion resaka couleur ny olona aza rebrebena resaka couleur ny olona ary aza rebrebena resaka rajoelona ny olona zavatra tsisy marina zavatra tenenareo sariny rajoelona iny sariny tamin'ny 27 avril izy invité tany Eswatini miaraka amin'ny zanany jereo sariny zanany modiny nataonareo flou ambadika fitaritra fa tsy voatakonareo tsara sariny zanany aza anaovana diversion ny olona fa ianareo ny ao ianareo tsy mandika lalàna ny olana nanantena fanavoazana tena potenareo gadrainareo daholo hatramin'ny tanora fa de ho avy aminareo ny tsy mety ho avy aminareo nareo tsy matahotra zagnahary agnaramba hoe mpivavaky ola mibaby heloka zay mahatonga hoe aminareo no fanotorana voalohany satria io fangorona karenanareo io jereo nge aririranareo ohatran'izao kasika an'le resaka ina moa izy ty le fivoriana be ina moa anaran'izy ty ezanareo akisakakisaka manana olana hatramin'ny FFKM satria nareo te hitondra te hijanona eo nareo mandritry ny 5 taona satria nareo tsy impossible nareo hilatsaka zany tsy possible de te ahitatra anareo ziska amin'ny 5 taona le fitondrana de rebrebe nareo fa fisamborinareo ty samborinareo ny aridy am'izay nareo lava be ny fotoana nareo ao anareo tsisy lagnana azy nareo
Ny afera malotonareo tsy dininareo. Ohatra zao ohatra anankiray nareo ianareo ve mba le concertation. Tsy te hiditra amin'ny concertation io zareo. Tsy te hiditra amin'io zareo. Micrée problème foana zareo dia am'izay tsy vita io. Am'izay mikisaka anatin'ny 5 taona ny fitondrany zareo. Misy resaka tenainiko anareo ty. Nareo ve mba nahita an'le sarin'ny olona? Tsika manko rehefa misy olona tratra na mangalatra koa io, na mpamono olona io dia takonana ny masony. Tsy zay? Dia misy polisy daholo ary misy alaina sary miaraka amin'ireny olona reny na reny olona reny alaina sary eo. Le olana napadoan'le varira ve mba nisy nahita ny masontsika saray satria ny olona rehetra tatuliara dia miteny aminay aty daholo ny teny amiko aty hoe tsisy nahita ny reny olona 20 zay na voasambotra reny. Mba nisy nahita ve tsika hoe reto ny sarin'le olona voasambotra tamin'le nanapadoan'le varira reny. Dia mitovy tsisy valaka ihany koa tamin'le fanafiany zareo misy an'le kapsaty sy miaraka amin'ny fitondrana garde corps ny fanirisoa zay nanafika Jovena dia tsy hita koa ny sarin'ireny iza reny olona reny. Eritrereto zavatra resako ty fanafiana Jovena misy garde corps ny fanirisoa tanatiny tao. Misy kapsaty tao, misy miaramila garde présidentielle tao. Tsy navoaka ny tareny ohatran'le mahazatra hoe takonana ny maso dia alaina sary nampangalatra koa farany ambany ary dia alaina sary. Tsy nivoaka ny sariny iny. Reny nanafika tamin'ny Jovena reny. Dia ity indray le resaka fanampandoa varira. Miteny rehetra ny ao Toliara fa misy assistant parlementaire amin'ireny. Tsy haiko hoe assistant parlementaire an'iza. Dia maninona tsy avoaka mba hoe anandrosoana an'izay vaovao zay. Tokony navoaka dia nalaina teo fotsiny le nitenen'ny tononona fotsiny manao anakely manao live kely tononona fotsiny hoe 20 le olona dia hoe alefa any Atsiafa. Sira vetsika efa nakany Atsiafa reny olona reny. Ampiakarina Antananarivo dia naverina Toliara reny tsisy mifantatra hoe ity le olona satria tsy naseho ny taren'le olona. Misy assistant parlementaire n'olona reny olona reny. Zay ny vaovao tantarain'olona avy Toliara daholo. Mba maninona tsy naseho ny tareny olona 20 mafaty olona nge ny resaka eto reo olona. Faty olona, fatina varira, atao sorona. Maninona tsy asehonareo ny taren'ireny olona reny? Anareo fitondranareo firy nareo ny olona avy Toliara ao? Firy nareo ao? Firy nareo avy Toliara ao mpitondra fanjakana dia tany aminareo tany nisy mpamono olona, mpamono varira dia tokony nasehonareo ny tareny. Fa inona kaino? Tsy ampisehonareo ny tareny. Fa maninona? Zao zay maheno vaovao hoe misy assistant parlementaire anatiny iny. Fa maninona ny tsy asehonareo ny taren'olona mpamono olona, mpamono varira? Manapaka ny ala tao hatramin'le loha. Maninona? Inona ny atahoranareo? Hatramin'izay ny mahazatra ny malagasy rehefa misy olona tratra nampangalatra koa re tompoko asehony tareny fatorana masony, tapenana fotsiny masony. Nefa raha olona ohatran'ireny tokony efa tsy misy fanampenana maso tsony. Avoaka mihitsy ny tareny mba fantatra ny vahoaka malagasy satria efa maro ny maty ny tapahana loha. Indrindra fa reto varira reto efa be dia be loatra ka tsy tokony takonana tsony ny masony. Nefa dia sahanareo ny tsy mampiseho vahoaka n'ireny olona lazaina fa 20 fotsiny. Dia hoe alefany Atsiafa. Raha mivoaka eo reny tompoko dia tsy fantatra hoe ity le olona nanapadoa. Inona ny atahoranareo? Maninona tsy zany ve ny fitondranareo? Fitondrana manjavonjavo. Nareo mpamono malagasy nareo. Mpamono malagasy. Raha olona madio nareo nasehonareo ny tareny olona reny satria avy any aminareo tompoko
no olona 20 tratra nanapadoa varira. De milamina ny sainareo. Mpangalatra koa ny mazatra aseho ny tareny na mpangalatra vana, mpamaky trano aseho ny tareny, mpamono olona aseho ny tareny. Fa efa maro loatra le varira maty. Tamin'ny fitondrana fotsiny efa firy ny varira maty. De manina raha aseho ny tareny. Tononona fotsiny hoe 20. De aiza le 20? Tsisy. Tsisy le 20. Chiffre fotsiny miainga eo. De nasorona tao Toliara malaky, de nalefa ny Antananarivo. Aiza ny sary hoe io le 20. Inona ny atahoranareo? Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Na ny havany maty ara malahelo hoe tsy nampisehoana le olona. Na ny havany maty mba te hafantatra hoe iza le olona tsy nampisehoana le olona. Fa nalefa Antananarivo. Mananjo hafantatra ny olona nahafaty ny havany. Ireo manamanjo reo. Iza ny namono ny havany. Manina raha gadraina tao Toliara tao, ampisehoana ny vahoaka Toliara tao. Solon-tenanay vahoaka malagasy rehetra ny vahoaka Toliara, mananjo mafantatra ny olona hoe iza ny tena fositra. Ary tokony isy aketo ao foana hoe iza maniraka ny reny olona reny. Fa manina varira tena cible be anatin'le izy. Mandeha ny resaka Toliara eo mitantara aminay ity fa sorona hono. Sorona. Tsy fantatra hatramin'izao le olona. Tsy fantatra. Na mbola misy amony dia tsy fantatra hoe iza le olona, aiza ny olona maniraka azy. Fa mangavy anareo fa misy assistant parlementaire ny ray am'ireny hono. Vahoaka Toliara ny teny an'ity. Dia asehota reny le 20 lazainareo fa tratra mba ho hitan'ny vahoaka malagasy. Asehoy. Asehoinareo. Fa tsy zany ny olona ohatran'izany nareo visisy mbola ho lelafinareo. Ny mahazo ahy mahazo anareo. Ny mahazo anareo mahazo ny vahoaka malagasy rehetra. Itsika ny tokony fanampy, tokony ho tonga saina nareo hoe manina tsy naseho ohatra ny zavatra na fanafiana tamin'ny Jovenay iny ihany. Satria mpiambina olona ambony dia tsy naseho ny tareny. Io ndray le afera varira. Misy mpiara-miasa amin'olona ambony dia tsy naseho ny tareny. Dia izany ve dia mieritreritra nareo mbola orange indray ty, mbola rajoelina foana indray izany. Dia izany ve tsy mba takatra ny sainareo? Satria za niara-miasa amin'ny rajoelina taloha. Te hampisokatra amin'ny masonareo aho hoe ohatry ny ahoana ny fitondrana io. Tsy mila fahamarinana io. Sorona. Fa ho sorona daholo tsika vahoaka malagasy. Sorona. Zay mitsangana eo tonga dia prison. Zay mitsangana eo tonga dia prison. Migadra. Io. Efa hitra amin'ny député Antoine izy io. Fa mitenena eo nge nareo hoe ihany anao fa miditra à prison nareo. Zay zany no asan'ny fitondrana io. Izay ny iarahan'zareo miasa amin'ny Russie io. Manao dictateur, gouvernement Poutine. Zay mitsangana dia zay mitsangana dia izay ny tadiavantsika hoe mila mirahina atsika. Zay na tsy mitovy hevitra amin'ny député Antoine zay dia fomba ny député Antoine satria fahamarinana no anasoro ny immunité parlementaire. Fahamarinana ny nanasoro ny immunité ny dikan'izay zahay manampy ny zavatra marina. Na ina tsy vitovizan-kevitra eto rehefa marina dia marina. Dia mijery fotsiny tsika. Dia tsy mba nanisy resaka koa tsika hoe maninona. Tsy mba nametraka fanontaniana tanaty-tsaina manina tsy navoaka indray koa le sarin'le olona 20 fa lazaina 20 na andeha namono varira manapadoa fongorony zareo ny varira anaovan'ny zareo ny zavatra tsy manjary ny zareo. Tsy mba nisy ny teny fa dia hoe tratra fotsiny dia nangina. Dia milamina ny sainareo rehetra rehetra. Io ndray ny faina ohatry ny zany ady foana tamin'ny resaka JJR Jean-Jacques Rabenirinina. Dia malahelo fotsiny nareo dia tsy miteny.
itsika rehetra vahoaka mihitsy miaraka mitsangana reto tompoko mba tahin'Andriamanitra nareo de matimaty fatany daholo ny olona amitsika ao mitsangana tsika ampiana ny avan'ireny olona reny satria reny efa donto efa nitratry ny vokona alahelo tsy afaka misaina lavitra tsony fa fanontaniana sy sampetraka hoe tsy mba hitanay le olana afatiny avanay, tsy mba hitanay ny mavoan'ny olona zay akeketsika mavoan'ny vahoaka malagasy de mavoatsika rehetra miaraka mijoro tsika hoe aiza le olona 20 falazaina tsy mba nalana sary ny takonana satria miteny ny olona Toliara hoe misy assistant parlementaire le izy, misy miara-miasa amin'olona ambony le izy de ohatran'izay koa tamin'ny Jean-Jacques Rabenirina koa mila mijoro tsika rehetra raha tsika mitambatra fa ireo ohatran'izay la nanasika Jovena iny de vitavita ho azy any iny afera iny tsy hita le olona hoe iza le nafika mba aseho vahoaka eo hoe takonana masony tena mampalahelo za aloha tena malemy tena kanareo fa nareo zay faly de asakasaka reo le izy de depuis Antoine zao mijoro amin'ny famarina de io nasorona io de hogadraina indray zany izy de mety ve zany raha mba hoe am'sainareo anareo olo misaina daholo fa de hoan'ny vitsivitsy misolelaka io de manao bravo hoe mety io mety io mety io misy farany raha jiaby misy farany 7 ianareo fa ny andro ray zay tsy ho zakanareo an'Andriamanitra sy ho an'ny vahoaka malagasy ny andro ray zay fa kely sisa an'Andriamanitra sy an'ny vahoaka malagasy samby nariny atsika rehetra io samby nariny ilay nahary ho avy aminareo tsy mety kely sisa fa zay koa de tsy nijery fotsiny fa mbola mamezaka manazava ho an'izay tsy tonga saina hoentinao aiza ty firenena ty zay fa ianareo rehetra zay mpitondra ambony ao avy Toliara de manana ayay aminareo zahay olona 20 mpamono olona tratrany amin'ny faritra misy anareo tsy asehoanareo vahoaka malagasy reny anaovana ketofon iza maniraka ny reny iza olona ratsy ve de rahanareo miasa de tsy hainareo olona ratsy ty olona ty nareo mba olona am'izay nareo olona mpanao lalàna olona mpitondra fanjakana ambony de tsy mba asehoanareo vahoaka hoe ity olona ty namono olona taty aminay responsable daholo nareo rehetra fa hatreto aloha de mbola any aminareo daholo ny maty eto matimaty Jean-Jacques Rabenirina ny zanaka varira aminareo any fonitra tapitra de vitavita ho azy zany aminareo de mbola zahay koa ny sahirana hoe manina tsy aseho mbola zahay koa ny sarotiny hoe aloha aseho zay olona mpamono olona fa ianareo de couvrenareo any fotsiny alefa tsy afady 20 20 olo namono varia ty aminay ty de abdira tsy afa tsy ampy anay ny communication verbal tsisy porofo hoe io tokoa le olona au moins mba nitakonanareo ny masiny fa nareo de ataovy zay ataonareo vonono ny olona poteo daholo ny olona zay mitsanga amin'ny famarinana ataovy zay sitraponareo fa ho avy ny farany ary tsy ho ela babenareo daholo zay nialaelo ny vahoaka malagasy rehetra nanantena jisorana andeha tsara nefa de aiza tsisy fanagadran'olona ny ataonareo asa ao de mody mitokatokana zavatra projet efa vita tary zay nataonao de mangorombola corruption mandeha mandrava fananan'olona ny orinasan'ny malagasy ravaravainareo satria nareo fa miaraka amin'ny karana hampiakatra an'reto karana reto idiranareo atsetra mihitsy mitantana ianareo manendry ny DG zay koa tsy tiany Ravatomanga izy manao ny ataony teo fa nanaovanareo fananany Ravatomanga kosa mametraka fanontaniana aminay firy malagasy miasa ao enjena izy de gadrana izy de toute façon efa Mauriciana mandraikitra an'iny fa manino idiranareo atsetra hatramin'ny fananany ravanareo hatramin'ny tobila
ohatran'izay koa ity mitra ngadra efa marary mafy ty idirynareo antranony zanany erezimana fenony zanany lakileny tôbila fa sinao nalenareo tao efa miteny mihitsy fa nirysoa hoe nena zao mizara tôbila zara fanana sady nareo ny fitsarana mbola tsy vita de efa manao percussion nareo de efa mizara fananana sady mbola tsy mandeha koa ny fitsarana de fa alainareo le fananan'olona mivoaka ny fitsarana tompoko zay vao alaina le fananana fa na alainareo miaroa le fananana ny fitsarana mbola tsy mandeha kory zany ny fiainanareo fa avy aminareo ny tsy mety fa ny olona azo anaovana diversion hoe rajoela convoqué ary gadra ary ampanatsoany tribunaly ary zao sary tany Eswatini invité tany izy jereo ny zanany miaraka aminazy ao daholy de teneniko anareo zay fa nareo de ahita ataovy sitraponareo poteo ny olona gadrao ny olona poteo ny zanaka malagasy poteo ny GNZ ampidireo prison daholy fa tena io aéroport io mba miangavy anareo rehetra ao raha mbola zanaka malagasy nareo aza vela mivoaka reo reo olona reo ho avy ny fotoanany fotoana fohy kely sisa vononareo ny olona alainareo daholo ny fananany olona potenareo ny fiainana zanaka malagasy mandika lalàna tsisy hevitra tsisy raha inareo n'izany lalàna zany nareo nefa tokony hiditra prison daholy ho avy aminareo ny tsy mety zay ny anahy zay fa zahay de miaraka amin'ny député Antoine sy ny vahoakany Arivomamy ary vahoaka malagasy mila mitsangana daholo tsy manaiky ny zavatra ohatran'io tsika fa ho tsipony zareo tsirairay manomboka ny député ny Tananarivo tsipony zareo tsirairay daholy satria eo ny atahora sy miainga avy eo foana ny tonom-bahoaka de zay ny tsiponany zareo an'io tonga de a prison zay ny programme zareo zao tenenao raha diso zavatra teneniko ty fa ho tsipony zareo daholo reo satria misy ny tsy azaka am'le fandikan-dalàna ataony zareo de ho tsipony zareo tsirairay alefa prison fa le ho vahoaka ny fidy an'ireny olona reny zany tena tsisy fotony am'zareo tsisy raha zareo anareo vahoaka ny fidy any olona reny tsisy raha zareo anareo vahoaka ny fidy any député Antoine de fa ataova anatin'ny sainareo zay ny safidinareo mihitsy ny ataon'zareo tsinitsinina tongava saina ny olona fidinareo mba hampandroso ny toerana misy anareo tsy asiany zareo fotony nitsangana anareo Diego mitantara mpiasa ny secret na hatramin'izao efatra ambin'ny folo volana mbola tsy nahazo karama nefa nampanantena zareo an'ireo olona reo de tsy mianatra hatramin'ny zanak' zareo satria tsisy vola tsy navita examen zanaka tsisy vola sia nampanantena ny mpitondra fa hampandray karama an'ireo olona reo secret ny Diego ty tonga ty mitaraina tsisy karama efatra ambin'ny folo volana taraina ty nefa vola ozy zareo zay madame Lucy karamanay tsy voaloha nefa président mandeha mizarazara vola ary de milaza izy hoe tsy vola ministera io vola viaiza zay nametraka fantany vola viaiza ary io vola viaiza aiza nanany zareo vola tapitapika eo mpiasa ny secret nary efatra ambin'ny folo volana tsy nandray karama tsy misy sakafo tsisy hanina hono jiro tsisy rano tsisy Diego Mazenga tsisy mandeha amin'ny laoniny tsisy rano fa ampiresaka appel vidéo jereo madame Lucy io mipirofo tsisy jiro ato aminay ato tapaka ny jiro de zay teny an'izay zany de migadra zay ny teneniko hoe marina nareo rehetra tena hoe nanenina na tolona faran'izay nampanenina ty tolona ty satria zay ny tolona de migadra satria nareo ny eritreretra an'le fahamarinana zareo tsy mila an'izany fa zareo totra fiakarina anareo vao tonga eo am'izay azo le tanjona ny onga na rajoela tonga de nidirany zareo atsetra aveky sandro be aveky mokondoha aveky bodingero hoe miala am'izay nareo fa zay ny tompony ty satria hain'le tanora fa mbola tsy afaka mitondra fanjakana tsy afaka atao président fa tanora zista te hivoatra te hitady fanavoazana
zay ny fiainan'ireo zay. Misy saitsainantsika zavatra tiako tenena maranako ny teniko a, maninona tsy naseho le olona 20 lazaina tratrana mony varira nefa de toliara zao ny eo amin'ny fitondrana, tena hoe presque zanaka toliara daholo eo, de toliara daholo mitantara hoe tsisy nahita zay na ray fa mbany andrandra hoe iza le olona fa misy assistant parlementaire hono anankiray, tsy haiko anankiray sa anankiroa tsy haiko firy anatin'iny, de mba te hijery zay hoe iza am'ireo mitareny, fa raha miverina aty zany le olona rapitso izy a de tsy fantatra hoe ty le olona tratra 20 lazaina io, zay mbola mampatahotra anay hatramin'izao satria tsy hitanay le olona mba ahafahanay miandry hoe sao de votsitra avy eo, fa naverina aty le olona ka hianohy ny asa rasina de tompotrano mihony zay toliara, zany daholo nataon'olona toliara miresaka aty, ary nangataka zareo anaovana live, fa de tompotra ndraiky trafenonareo a, toliara daholo na kamaronareo mitondra io, malahelo ny zanaky toliara satria te hafantatra ny olona namono ny havany zareo, ny mpiarabelona am'zareo, ohatry nanaovanareo tam'le garde du corps nanafika ny Jovinat tsy navoakanareo koa fa de hoe nalefa-ponja fotsiny. Zay ny zavatra resako eto a, fa tsika tsy manaiky anaovana diversion, saotra anareo a misaina, anareo tiako ho hazonareo ny zavatra teneniko, ho takatra ny sainareo, misy saitsainantsika rehetrarehetra hoe oentinaiza ty firenena ty, olona ohatra anao na mitondra firenetsika, mazava be olona tsy tia famarinana, olona mpamono olona. Saotra anareo a, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny firenena ny zavatra hitenenako eto, aza matoritory tsika vahoaka malagasy, fa zay de miaraka amin'ny député Antoine zay nijoro amin'ny fahamarinana tsy tia fandikan-dalàna. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy a, ho an'ny firenena, ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny tanindrazana. Madame Lewis, saotra tompoko.